fivavahana androany ity dia andeotsika rehetra hiaraka hitehaka ho an'ny tompo, hiaraka mivonahitra amin'ny alalan'ny tehaka. Raha mbola misy mafino zany dia ataovy ihany. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fatoka somatsara ito ianareo. Dia arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra izay any atokantrano any manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook. Hoy aho aminareo ny fiadanana ny ho ampitoerin'Andriamanitra aminareo. Ka na inona tokoa zava-misy eto ambony tany ity izay manakivy ny sain'ny olona, manaketrika fony olona, dia ho resy tosika mora foana zany no lahierina ny fiadanana izay apetraka ato anatsika. Vitsy manao amen. Raha mbola misy mafino zany dia ataovy ihany. Ndao hivavaka avy hatrany azy isika ka metraka an'izao fotoana izao eo an-tanan'ny Tompo. Tompo Andriamanitra raitsi-to, la izy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fotoam-pivavahana androany izay efa hotahinao tokoa, tena hotahinao ka ny tsiraray avy aminay dia eo aminao amin'ity androandroany ity. Tena hita ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay izahay. Zay nataonao tamin'ireo olonao fahiny, zay rehetra nataonao tamin'ireo olonao tamin'ny andron'ireo apôstôly sy fiangonana voalohany dia ho ataonao amin'ny rehetra manao an'izao fotoam-pivavahana izao. Tsy miova ianao Andriamanitra, omaly sy anio ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Andaotsika hitsangana dia hiaraka anao hira telo mifanesitsika, tena hiantsika nomezana voninahitra an'Andriamanitra. Mandroso atsika tompoko. Alleluia. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ka dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika isambatan'olona androany. Matoky ahako fa na manahoana toetrandro tao dia nandresy ianao satria nahoana amalisoanao Jesosy androany satria nazoto ianao hitady azy. Alleluia. Ary androany ianao dia mbola hanambaratra antsika le fahatsaraan'Andriamanitra izay tsy mba mety ho lany ritra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Sady izany ve hiderintsika androany, hanandram-peontsika androany, ary ny tadiavin'ny Tompo aminao dia tsy iza fa le fonao. Ka raha tonga eto ianao androany dia ny ten'Andriamanitra dia manentana antsika hoe tena manompo an'i Jehovah Andriamantsika amin'ny fontsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, eny amin'ny maha-izy antsika rehetra mihitsy. Sady izany ve dia anomboanao azy ary dia mika hafantanana mafy ataovy voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany zany androany. Alleluia. Ao amin'ny Salama 8:20 manao hoe miderahan Jehovah fa tsara izy mandrakizay ny famindrapony. Alleluia. Mety ozy ianao hoe fa henoko foana zany ary le hira manambara fahatsarana koa hoe fa haiko daholo, fa andaontsika tena hoe ampiakarintsika mihitsy ny etaeta ao anatin'ny fotsika hoe mbola mangetaeta ny hatsaranao foana Andriamanitra. Ary androany tahaka nampaherezako ny ekipa niaraka tamiko teto andaontsika hisisika mihitsy androany anao toa ipony Mosesy, misisika foana izy te hiassure izy hoe Andriamanitra tena hitako fitia aminao ve ny zavatra ataoko. Tena tiantsika Andriamanitra, sady izany ve fa tsy atehitra hatreo tsika fa hisisika foantsika hoe ninona ataoko dia assureko fa tena tian'Andriamanitra, hitako fitia sy sitraka amin'Andriamanitra. Tia hafantanana ho an'i Jesosy sika. Dia sisika foana Mosesy dia hoy izy indray tamin'i Jehovah hoe mba hampahitao voninahitra ao ary ahy. Dia Jesosy tsy Andriamanitra tsy nanilika azy fa zao fotsiny nataon'Andriamanitra hoe mety ozy izy Andriamanitra hoe be fiantana loatra Mosesy zany rehefa mba miresaka tamiko tahaka amin'ny firesakolona mpisaka izay fa alao androany ho teneniko aminao ry Mosesy dia zao fotsiny hoe ampandaloviko eo aminao ny fahatsarako rehetra. Alleluia. Dia androany koa ianao raha hira ny hatsaran'Andriamanitra tsy mba mety lany ritra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao dia mbola ampitomboin'Andriamanitra trano zany androany.
Ampitomboin'Andriamanitra trano zany androany raha tena mino amin'ny alalan'ny fientanentana fitiavan-tanana siorakoraka ho an'i Jesosy ianao. Halleluia, halleluia. Amin'ny fahafahan'i Jesosy aran-tananao dia andaontsika tena anao fanompoana tahaka nataon'i Jehovah sy Mosesy androany hoe mifanena indray ny fisakaiza androany dia tena mientanentana anao anatin'ny vonao dia andaontsika tena isaotra sahady ny fahatsarany Jehovah izay efa nataony taminao. Mety efa tamin'ny taona lasa zany dia tena hitanao tena nisongavina teo amin'ny fiainanao ve ilay fahatsarana fa androany efa eto ampotomoty eo amin'nao mihitsy zany fahatsaran'Andriamanitra dia andao isaotra azy amin'ny fefehoan'i Jehovah ny tananao amin'izao fotoan'izao. Mankasitraka tompony amin'ny fahatsarana rehetra. Nanehoanao ny fahatsaranao zahay fony izay tsy salama dia nositranonao. Nanehoanao ny fahatsaranao izay Jesosy eo ka fony nanana olana nisy olana teo amin'ny fiainanay dia nataonao ny fahagagana. Fahatsaranao daholo zany, fahatsaranao daholo zany. Mankasitraka ray masina tsara indrindra. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sarantu Isalas Sanizeno Feno Fiderana Asia Sarantu Don't skanya la kina tran Isana Mandrakuchatsika tungen Sarantu Reslatan san venau fefemas Sarantu Isana Don't yara ksiga Sarantu Sarantu Isana Venu fiderana Asia Sarantu Isana Kifami Trapuni Mandraku Jat Sarantu Sarantu Isana Okatina Mafravina Namandan Luasa Namandalu Luasa Arukini Fafate Sana Matuki Fisiani Anumena Lana Uana Simana Sanvicis Manjakisa Uniteni Sarantu Isana Veru Fiderana Asia Sarantu Isana Kifani Trapuni Manjaku Sarantu 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 Isana Nafunyani Seso Christi Mafam Celestial Venunisi Famai Masna Mavulu Velu Nadreseni Nivitani Siriuba Manjakisa Nifani Trapuni Sarantu Isana Velu Fiderana Asia Sarantu Isana Nifani Trapuni Manjaku Sarantu Sarantu Isana Siudaga Jinisai Siudaga Jinisai Miansara no tutte tuoi più Fede di Bunnaita Kaiderasia Manjaki Sai Sarantu Isana Venu Fiderana Asia Sarantu Isana Kifami Trapuni Manjaku Jat Sarantu Sarantu Isana Allora,
Ragutra Saratu 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 Isana Asyodaga Surakuraka Mafewane Tukun Fatsaran Datsika mbola hifarisira vavy tsy hitanao mahafinaritra be ve deran'Andriamanitra efa mitobaka eto sady ny hatsarana halleloia ndaotsika mbola hifarisira vary iteran'i Jesosy tsika Ira si fare calazo no sai la son fi fali no sa ne giorni Ira si so già lluvia no mana chissà Farei bei la vita ina non me na una Fangesse na mi filubina no asanacha Adesso ira si fari Ira si fare calaza no sai Dirà fu per la brava Gianni Alleluia Ira si socia lluvia no mana chissà Farei la cittadina non me na una Fangesse la mi filupina a Saracciare non si chiama proprio Yarifani Yaritena anche all'ada si avvisa Yarifani Yaritena Yariuda non mana chissà ma Sara Yandao Sara Itisa Sara Yandao Aversia Yarifani Yaritena anche all'ada si avvisa Gira si fare calaza no sai Intera si socia lluvia no mana chissà Ma lei la fidaina non me la Facesse la mi fiubina no a Saracciai Sabi blaza ma Yarifani Yaritena anche all'ada si avvisa Yarifani Yaritena Yariuda non mana chissà fa Sara Yandao Sara Itija Sara Yandao Yarifani Yaritena anche all'ada si avvisa Yarifani Yaritena Yariuda non mana chissà fa Sara Yandao Sara Itija Sara Yandao La sofu no regia with Sara Yandao fa Sara Yandao Sara Itija Sara Yandao Sara Yandao Sara Itija Sara Yandao Assidetana na mafe Hallelujah Hallelujah Mino fa tsy tanana tsony anao androany hoe tena anandrana ve anao fa tsara Jehova fa tena efa feno ny etaeta ao anatinao feno ny firehetanao anatinao feno mihitsy le fandresen-dahatra hoe tena tsara marina ianao Andriamanitra mbola hoetiko amporofona aminao amin'izany androany nafahan'Andriamanitra nampitombo ny fahatsarany tsy tany amin'ny zanak'Israely ihany fa taty aoriana tsy haiko mbola tsy adininao le tantara 2 arivo taona lasa izay dia mbola nanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany izao sy ianao tsara ny Andriamanitra
fa mifanavotana ny hoentin'Andriamanitra nanolorana ny zanan'ilay tokana faratsiana nefa nanomezany no afahana namehan Jesosy mba hanarina ny faratsiantsika sy ianao, mba hanarina ny otantsika sy ianao. 2 taona lasa izay dia nomboana niaraka amin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny amiko sy taminao. 2 taona lasa izay dia nanaiky ny fotsika ho forahan'i Jesosy teo. Ao fahafahan'i Jesosy ny tanantsika fa tena tsara be ny izany tantara tena tokony hanandanja foana isa-tsekondra, isa-minitra, isan'ora eo amin'ny fiainako, isan'andro eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ary tena tonga dia tokony hoe isy fivaliana miboboka be ao anatinao vao izay tantara izay fotsiny ny ahetsika. Dia inona nataon'Andriamanitra? Nafony ny zanan'ilay tokana mba ho famonjena sy ianao. Izany ny pirofo fa tena mbola tsara Andriamanitra amiko sy aminao. Halleluja. Tena tsara izy ary tsy misy azoarina azy, tsisy azoarina aminy mihitsy. Ary izy rehefa tsara dia sady mpanao ny tsara, ary tsy misy tsara hoe anankiroa mitovy aminy fa izy rery ihany ny tsara. Dia izany ny antony androany ilazantsika hoe ny azo fijaliako no entinao mba hiaina fafana. Tena oka ho torotoro ny fonao mihiry zany amin'izao fotoana izao. Anao ny fiainako mandraky izay no irako ny hatsarana. Alleluia, sotra Jesosy. Amen. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Sotra Jesosy. Mbola mamerina fisaorana hatrany izay Jesosy. Alleluia, 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 alleluia. Mankasitraka anao tompoko. Amen. Lasany enatro magagay na fitiavanao sy aitoay. Fasoavanao sulan mandraky izay no irako ny hatsarana. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny anarana. Mendrika ianao Jesosy, mendripidera ny
misaotra Jesosy misaotra Jesosy tsy ny olona rehetra tokoa Jesosy ny afaka hiditra amin'ny toerana rehetra tsy ny olona rehetra ny afaka nanantona ny azo fijalianao tsy ny olona rehetra ny afaka hiditra tafiditra eo fanatrianao fa izay kosa tena fahanao androany izay kosa tena fahanao androany satria no le raha nalatsaka ao 2 arivo taona lasa izay ho fefeman Jesosy ny tananao amin'izao fotoana izao fa ety Alleluia mendrika ianao Jesosy mendripidera ny anarana Penso e mendrikise mendrika ianao Jesosy mendripidera ny anarana misaotranao zahay Tompo fa manatrika an'ity fotoana ity ianao ary mitay any rehetra hiasa ianao androany amin'ny alalam-ponomponao ka teny izay toriana eto dia herin'Andriamanitra hamonjena an'izay rehetra mino hamonjena azy ho afaka amin'ny fahotana hamonjena azy ho afaka amin'ny aretina hamonjena azy ho afaka amin'ny olana hamonjena azy mba ho voatay izy amin'ny maha-olon'Andriamanitra azy ny teninao izay mbara eto dia alova tanteraka fiainanay amin'ny toana 320 ity fahasoavana nampifahasoavana ny fiainanay ka dia misaotra ry Andriamanitra eo tsara ianao miteranao ho Andriamanitra fa lehibe ianao akipimo masinao anaty izany hira irantsika manao zany fa lehibe miteranao ho Andriamanitra fa lehibe ianao fa lehibe miteranao Jesosy atsakany tananao magaga ianao Jesosy eo amen Jesosy Tompo magadiana miteranao fanay masina fanay masina mahery ianao miterana fanay masino maeriana maeriana Mayeriana makatoerana tompoko
amin'izao fotoana zao tsika dia anokana fotoana anaovantsika vavaka fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra nohy ilay tsodrano izay nentina tamintsika teto tamin'ny fiandohan'ny volana fiandohan'ny taona. Reny tsodrano nataonay mpanompon'Andriamanitra reny dia raisin'Andriamanitra tahaka ny teny nataony ary amarin'Andriamanitra eo amin'izay mino. Amen. Amen. Noho izany dia hisaotra n'Andriamanitra isika satria azo antoka fa tsy maintsy ho tanteraka avokoa izy rehetra. Tombo lehibe ho antsika ny fatokavana teto ka nandray ny tsodrano lehibe. Amen. Amen. Hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izay tsika. Faharoa ihany koa nefa hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fotoana amin'ny herin'ny androany. Herin'ny androany fidirana amin'ny enina, fidirana amin'ny valo ary fidirana amin'ny folo. Satria amin'ny herin'ny androany tsika hitondra an'ilay taratasy misy an'ireo zavatra miisa 7 iritsika mba ho ataon'Andriamanitra amintsika fiangonana amin'ny tetoany ety. Hisaotra n'Andriamanitra sady isika satria mino fa izay zavatra hoentsika hito amin'ny herin'androany araka ny voasotro anaty lisitra dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka eo amintsika zato isan-jato. Amen. Ka dia izay zavatra koro izay zany no anaovantsika fisaorana an'Andriamanitra ary mino fa hiasa eto ny tompo, hiasa eto izy. Anao hira anankiray isika etsika miankohaka miondrotra anatrehan'Andriamanitra vao vita izay iry izay dia ataontsika mipololotra avatao anatsika ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Alefa azy tonga dia apetra amin'ny fonao tananao dia mitarika antsika amin'izay hira etsika miankohaka izay. Akimpimasinao anatin'izao hira irantsika manao zao. Misaotra tompo ho ampololotranay avy ao anatinay ny fisaorana sy fakasitrahana anao. Teny hisaotra sy akasitraka izahay no ilay tsodrano izay nety mpanomponao teto ary noreo lisitra izay hoentinay amin'ny herin'androany. Akimpimasinao anatin'ilay hira. Amen. Misy Andriamanitra avy aminao no ny haviany zavatra rehetra, avy aminao no ny haviany zavatra rehetra. Halleluia. Misaotra makasitraka misaotra tompo. Misaotra tompo. Halleluia. Atavy amin'ny fonao rehetra zany iny zany a. Halleluia. Halleluia.
misaotra tompo. Amen. 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 Halleluja. 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 Ataovy ny fisaorana. Ataovy ny fisaorana. Ho ampololotra anao avy ao anatinao ny fisaorana. Manambara fa mino anao. Mino fahateateran'ny tsodrano. Zay efa nitsofana rano anao teto tamin'ny fiandohan'ny taona. Halleluja. Mino anao fa ho tanterany aminao ireo zavatra irinao ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity taona ity. Hitondra ny lisitra ianao amin'ny herin'ny androany. Halleluja. 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 Misotranao Andriamanitra, misotranao Tompo. Misotranao Andriamanitra, misotranao Tompo. Misotranao Andriamanitra, misotranao Tompo. Halleluja. 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 Misaotra, misaotra, misaotra. Misaotra, misaotra, misaotra. Amen. 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 Anao zavatra lehibe aminay tokoa ianao Andriamanitra amin'ity taona 2024 ity. Ho tanteraka aminay ny tsodrano izay nentinay mpanomponao teto ho an'ny olona. Ary ho tanteraka aminay ny zavatra irinay ho ataonao aminay amin'ity taona 2024 ity. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Misaotra, misaotra, misaotra. Misaotra Tompo, misaotra anao. Halleluja. Andao mbola hiarahantsika manao ihany le hira hoe avo indrindra ianao. Tena avo Andriamanitra. Ka dia ndreto isika rehetra miankohoka eo anatrehany, miondrika eo anatrehany. Ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira izany fa ankasitraka anao Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen. Atsakany ny tananao. Ome voninahitra Andriamanitra. Natao azy zany hira izany a. Natao an'Andriamanitra zany hira izany a. Ataovy amin'ny fonao rehetra. No mitovy aminao. Halleluja. Isa miaku kewatu kutra havidi jana wirayo kanisa sai sufimu lomitu yaminau isa yaku kewatu kusra
atsakany tananao ome voninahitra Andriamanitra kanao suvinu nomito Amen. Sotra tompo tena makasitraka anao zahay tsy andalo fotsiny ty taona 13 fiadiavana ity vao mindony taona dia fa manana finoana izahay fa tena anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainana ianao ary tena ho ataonao san'Andriamanitra ho ataonao san'Andriamanitra ho ataonao sana iavaka ty taona ity eo aminay iavaka ty taona ity eo aminay halleluia amin'ny anaran'i Jesosy amen misaotra tompo isika ny amin'ny izay fotoana fohy nafahantsika niaraka nanome voninahitran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hira tamin'ny alalan'ny vavaka izay niarantsika nanotrona teo izay andaontsika hiroso amin'ny fitondrana ny fanatitra hitondra fanatitra isika amafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika anome arak'izay vokatry fotsika isika ary tena anao be mihitsy tena anao be mihitsy matoko isika fa tsy misy fahatiantoka ho an'izay mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy fahatiantoka fa fitahina no ateraka izany rehetrarehetra izany amenna amenna mandroso saritsika izay hitondra ny ampahafolokarena ty anoloana eto anoloana intsika ihany koa misy an'ilay boaty itsika manona ny émissiontsika rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra andeontsika ao anaty izany rehetrarehetra izany mbola iombokona hisaotra hidera ankalaza anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalany hira izany dia mandroso ianareo tompoko Soy la pamo, se fana.
dia raha tsy antompo sady fandraisantsika azy. Dia sotran'Andriamanitra lehibe isika ny amin'izao fahasoavana tombontsoa lehibe nomen'Andriamanitra antsika izao, ahafahantsika mbola miaraka indray manompo an'Andriamanitra eto amin'izao tranon'ny mpivavahana izao. Faharoa manarakaraka izay dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay miaraka manompo an'Andriamanitra eto amin'ity trano fivavahana izay natokana nimponan'Andriamanitra ity ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fitahiana ho antsika tsiraray avy. Ny tsotranao taonay dia hoe rehefa tonga eto ianao dia hifanena amin'Andriamanitra sy ny heriny tokoa. Ahitan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao tokoa anie ianao, ka na dia toka ao anatin'izao vaninandro zao aza, ao anatin'izao toetrandro izay hitantsika iarahantsika mahita izao, dia izao no teneniko aminao androany, hitan'Andriamanitra ny fikelaizanao aina, hitan'Andriamanitra koa ny etaetanao hoy hoe tsy ao avelan'Andriamanitra atao tsinontsinona ane ny etaetanao rehetra izay tonga eto. Amen. Ary manarakaraka izay ihany koa dia miarahaba antsika rehetra izay manaraka ity fitombavaka atao eto amin'ireny fiandrona kely ity amin'ny alalan'ny Facebook na ny YouTube. Miarahaba antsika na eto Nosy Madagasikara na any ivelan'ny Nosy rehetrarehetra, ho anareo izay ampitan-dranomasina rehetrarehetra any izay matetika miresaka aminay mitantarany amin'ny zavatra sy ny fahasoavana ny raisinareo tao anaty fitombavaka heninay daholo ary hitanay ny etaetanareo izay ambaranareo aminay reny, dia mitsodrano anareo zahay. Tena ho tahian'Andriamanitra be mihitsy ianareo any ampitan-dranomasina any izay manaraka ity fitombavaka ity. Ary hoy izay hoe izay efa tsapanareo hatramin'izay dia mbola hitohy atsapa zavatra mihoatra n'izany ianareo rehetra any alavitra any ary ho tahian'Andriamanitra tokoa. Ka misaotra n'Andriamanitra ary misaotra ny mpanompon'Andriamanitra inko izay nanokatra varavarana mba ahafahanay mitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra sy mijoro mizara fahasoavana eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Ary mirahasoa ny mpanompon'Andriamanitra izay iray aman-drentsika ho tahin'ny tompo manokana, tompo fahasoavana, velatra amin'ny fampona, ho ela velona eto amin'ity tany izay napetrak'Andriamanitra ity, ho tahian'Andriamanitra izy ary hivavaka ao azy foana itsika mba arak'ilay tenin'Andriamanitra hoe ho velarin'Andriamanitra any amin'ny faritany mba azy hatrany any tompo ary ho tahian'Andriamanitra tokoa, ka homen'Andriamanitra azy angatahany rehetra ao amin'ny fanjakany ao. Andaontsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra izay ampitondrain'ny tompo eto amin'ny toerana ity. Izaho mino fa anisan'ny fitaovana anankiray mba tokana ho tafavoaka, mba tokana ho tafita, mba tokana ho ahatra mandra-piavin'ny tompo izao afatra ampitondrain'ny tompo anahy androany izao. Dia mino ankoa fa ny fanahy masina ane dia mpisokatra ny vavaka eto ary ny teny rehetra napetrak'Andriamanitra atao anatin'ny fanahiko dia ho antsika rehetra na ho azy mitory na ho antsika rehetra izay atao anaty tranon'Andriamanitra na ho antsika ny atokantrano any hivavaka asika tonko. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ahako, mankasitraka anao indray ahako noho ny fahasoavanao lehibe sy ny nanendrenao hitondra ny afatra sy ny teninao eto amin'ity toerana ity. Mankasitraka ry tompo tsara indrindro, midera sy manome voninahitra anao ankoa aho, satria fantatro fa tsy hanahy ny teny rehetra ho toriana eto fa avy aminao Andriamanitra. Tendreny molotra sokafo ny vavako mitenena amina rehetra ianao Andriamanitra fa vonikeheno ny mpanomponao. Andriamanitra ity ho fitaovana ampiasainao nambarany teninao izara ny afatra eto amin'ny toerana ity, koa dia ampiteneno mba tsy handeharaka ny fahalalana na ny fahaizana olombelona fotsiny tsy handeha amina fombafomba na ny fahazarana fa mangataka aminao Andriamanitra mba tena izay sitraponao no ambarako. Ka mivavaka ako ho anay rehetra izay ato anatin'ny trano fivavahana, mivavaka ihany koa aho ho an'ny olona rehetra izay manaraka ny fitombavaka amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube. Tena hiasa mahery la herin'Andriamanitra mahagaga ao anatin'ny fotoam-pivavahana izay iarahanay manatanteraka, dia hisy herin'Andriamanitra miasa, hisy herin'Andriamanitra mihetsika, hisy herin'Andriamanitra manao zava mahagaga tsy takatry ny saina ho tsapanay izany androany. Ka na iza na tson'Andriamanitra, no tendren'Andriamanitra, no fidian'Andriamanitra manokana andray anjara ao anatin'izao fitombavaka izao dia tsisy hiala maina izany Andriamanitra izy, tsisy hiala maina izay rehetra fa samy tena andray fahasoavana, andray tonontsoa lehibe. Izay efa nomanin'Andriamanitra ho anay rehetra ane
dia ho tanteraka aminay amin'ity androany ity. Zay efa voahoman'Andriamanitra ao anay dia ho tanteraka aminay izany androany. Ho raisinay izany androany. Hitranga eo amin'ny fiainanay izany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy ambarako fa tsy misy na dia anankiray raka hoe maty antoka izany. Tsisy maty antoka eto. Ho sitrana ny marary, ahery izay kivikivy, mandresy izao anaty ady, ary amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetrarehetra zaka finoanay dia ho tanteran'Andriamanitra aminay izany androany. Misaotra Tompo Andriamanitra tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tahiny izao afatra izao mba ho afatra feno hery, misy ositra, misy fahasoavana ho an'ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompony avaka mivavaka izany. Amen. Halleluia. Anio toandro isika dia mbola hianatra androany isika ny amin'ny atao hoe finoana. Amen na ve? Andeha ary tonga dia iroso amin'ny alalan'ny teboka isika satria ao arindrina kely dia maka tenin'Andriamanitra ihany isika. Fa hianatra isika ho iaho ny amin'ny atao hoe finoana. Teboka voalohany ary dia izao. Isika fiangonana na hoe isika manompon'Andriamanitra dia mila tena resy lahatra ary mila ihany koa tena mino tanteraka fa io Andriamanitra ivavahantsika na hoe le Andriamanitra tompontsika io dia afaka miasa sy afaka anao zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika. Na iza olona tena nantsoan'Andriamanitra marina hanompo azy, ary na iza olona ihany koa manatona eo anatrehan'Andriamanitra hitondra ny olany, hitondra ny faniriana, hitondra ny zava-manahirana azy, dia androany amlaza amintsika rehetra hoe mila tena misy resy lahatra isika fa afaka mamaly ny etaetatsika, afaka mamaly ny fandrintsika, ary afaka hiasa mahery vaika amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka ary dia hoe inona marina ny atao hoe finoana, satria hoe io finoana io no horesahantsika sy enarantsika androany. Dia izay no fanontaniana mipetraka voalohany. Inona marina moa no atao hoe finoana. Ny Baiboly dia milaza hoe ovakitsika eo amin'ny Korintianina 2:5 eo amin'ny 7. Io zany no soratra masina, andeha ovakitsika voalohany izany. Korintianina 2:5 dia eo amin'ny 7. Zao no voalaza ny soratra masina. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Averiko tsara. Fa finoana ozy no andehanantsika fa tsy fahitana. Izany hoe ny afatra hoentiko amintsika amin'ity atoandro ity, na hoe ny afatry ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko aminao androany dia izao. Aza raisinao hoe teny mafampahirezana ho anao fotsiny. Aza raisinao any koa hoe teny avy amin'ity pastera ity izany dia hoentiny mba hampietra ny entananako, na hoentiny mba hatonga anao mba horavoravo fotsiny any anato. Fa ny taonantsika rehetra na ho antsika izay eto anatin'ny tranon'Andriamanitra ity, na ho antsika rehetra ihany koa izay any amin'ny toerana rehetrarehetra misy antsika any, dia iraiso tena hoe Andriamanitra milaza famarinana, na hoe Andriamanitra milaza izay tokony ataontsika eo amin'ny fivavahana ataontsika ity teny ity. Satria raha ohatra ka tsy raisinao famarinana mantsy izao dia tsy hitondra na inona ary tsy hitondra fivavahana akory eo amin'ny fiainantsika. Izay indrindra aloha no anetanako antsika rehetra mialohany afahako mamaly ilay fanontaniana napetraka teo. Raiso tena famarinana avy amin'Andriamanitra ity afatra ity. Raiso Andriamanitra mampita ny sitrapony ao amintsika arak'izay tokony ataontsika ihany koa izany afatra ampondrain'Andriamanitra izany. Koa hovaliako ary ilay fanontaniana napetraka teo hoe fa inona marina moa no atao hoe finoana. Satria raha ny teniny i Paoly apôstôly zao dia zao mihitsy ny teneniny hoe finoana no andehanantsika ny fiangonana, finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ka hoy zany ny finoana zany dia tahaka ny hoe hery mistera anankiray
izay ampiasaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Averiko tsara. Ny finoana izany dia tahaka ny hery anankiray mistera izay ampiasaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe ny finoana dia ahafahanao mahazo hery, ahafahanao manjaka amin'ilay hery ihany koa izay omen'Andriamanitra anao. Ny finoana dia hery mistera anankiray hoy aho izay ampiasaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahafahanao mahazo hery izy io mba hanjaka amina herina zava-misy ety ambany ny masoandro izany. Tadidio mantsy ry havana fa amin'ny tontolo ara-panahy dia hery no mikaonty. Averiko tsara. Eo amin'ny tontolo ara-panahy dia hery foana no mikaonty ao. Hery no mikaonty. Ary tsika rehetrarehetra dia mila takatsika androany. Mila fatatsika rehetrarehetra fa itsika izay miaina ety ambonin'ny tany, isika izay mivelona ety ambonin'ny tany dia ambarako aminao fa ara-panahy fiainana ry havana. Tena ara-panahy zao fiainana zao. Na ianao miaina amin'ilay fanjakan'Andriamanitra izay tena misy herina fahasoavana. Na ianao miaina ihany koa ao amin'ilay hery fanjakan'ny Satana izay ambarako aminao fa misy hery ratsy mampahory, mamoty, mandrava. Kanefa ny ambarako amintsika fa ireo fanjakana anankiroa ireo dia ara-panahy daholo no mikaonty ao. Ara-panahy ny fiainana, tsy misy fiainana mandehandeha ho azany ety ambonin'ny tany. Fa ara-panahy zao dia zao anefa ny teneniko amintsika tadidio iaho. Fa ao amin'ny tontolo ara-panahy nefany dia hery no mikaonty ao. Hery no mikaonty ao. Ilaina ny vola, ilaina ny fahaizana, ilaina ny fahalalana, ilaina ny mahafantatra olona afaka mba ataonao tohana ve? Pile. Zay, mety zay ngamba ny afahako mandika azy. Tena mba misy olo-pantatra e. Mba misy olona fantatra ao ny riananina na riananina. Ilaina tokoa reny. Fa zany rehetra izany dia voafetra ihany ny vitany. Ilaina ny vola. Izy moa tsy mila vola. Za raha milako. Raha ohatra ianao tsy mila dia alefa hody. Hany ilaina ihany koa fahaizana. Entsana ve zany tsy manitsy fahaizana zany. Ilaina ny fahaizana satria zavatra rehetra ilaina fahaizana. Ilaina ihany koa ny fahalalana satria zava-poana raha tsy manana fahalalana. Ilaina ny mahafantatra olona. Fa ity ny teneniko anareo androany. Izany rehetrarehetra izany anefany dia voafetra ihany ny vitany. Fa ny tena mikaonty ao amin'ny tontolo ara-panahy hoy aho dia hery ny tena mikaonty ao. Ny finoana ihany koa nefany dia ambarako amintsika eto fa io finoana io izay resahana amintsika androany dia io no ahafahana tena manetsika ny herin'Andriamanitra. Ny finoana no ahafahantsika manetsika ny herin'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny soratra masina hoe mila andehanana io finoana io na hoe mila iainana. Tsika kristianina tsy mahazo mandeha amin'ny tanam-polo, tsy mahazo mandeha amin'ny herin'ny saina fotsiny, tsy mahazo mandeha amin'ny herin'ny tenatsika, fa raha andehanao dia mila mandeha miaraka amin'inona? Alleloia. Ndio hitehaka ho an'ny tomposika rehetra. Ny finoana dia io nahafahana manetsika ny herin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra misy ny zavatra rehetra. Ao amin'Andriamanitra misy ilainao rehetra. Ao amin'Andriamanitra misy tediavinao rehetrarehetra. Kanefa tsy afaka ho tonga ho azy eny aminao zany. Tsy afaka voaray fotsiny amin'izao zany. Firifiry moa reo olona mivavaka firy taona, mivavaka firy volana, fa marary izy tao am-piangonana, fa marary foana izy hatramin'izao. Dia hoy izy amintsika tsy manasitrana ve zany Andriamanitra sa lany daty ny fanasitranany? Ao amin'Andriamanitra tsy mety lany daty ny fanasitranany. Fa rehefa nikapohana mafy indray mandeha Jesosy dia nidia-kapoka manan-kery mandrakizay. Hamainina ve? Sorovavimbelona kely aminareo ahako. Tamin'ny alahady avy nitory-teny teto alahady atoandro. Alahady tamin'ny 12 nitory-teny teto. Alahady atoandro tamin'ny 12 no nitory-teny. Dia rehefa avy nitory-teny aho dia mbola andeha mbola hamonjy fotoam-bavaka tany fiangonana anankiray efa maika za. Dia mbola nisy olona tangorongorona teo tokotany teo hoe zay mba mila vavaka, zay mba mila vavaka. Efa niteny tamin'ilay olona fa zaho maika tsy nanaiky ny olona. Raha ngamba metro tanana ny lohanay tsy maninona raha fa kitikitihako ny lohanay dia vita.
dia tsy nanaiky dia zay la anakireny ianao sy alao aloha resaka ka tonga dia efa alefa marary mbola tonga dia efa henoko hoe marary fa za tena antsony aiza marary fa tonga dia zay aretina dia sitrana dia natao teo le anakireny zay tsy maintsy miresaka hony aloha dia andao iresaka raha fa tsy maninona atao fotsiny ho azy tena izy so paster efa nanatona anao tamin'ny fotoana efa ela ny nanatona anao za io paster dia zao ka izy efa ela no nanapaty fa tsy nety niteraka dia efa nikarakara vatana efa nakany amin'ny dokotera efa nanao traitement efa natao dahoty rehetrarehetra ity dia efa nandritra fotoana naharitra tsy mety mahazaza mihitsy zao izy pino tsara zareo mivady tena manompana Andriamanitra tsara zareo mivady ka za zany efa imbe dehibe ny nahitako hoe olona mivavahana dia niteraka dia tsy hoe kory mandeha ho azy fotsiny le vavaka ho an'ny tsy miteraka aminahy fa toa dia fazoko antoka hoe zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Elizabeta zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Maria zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Sara dia mbola ataon'Andriamanitra amin'ity olona ity zay mihitsy ny teneniko taminy vehivavy anankitelo ny teneniko taminy Elizabeta hoa mombo fa lasa niteraka Sara hoa 70 taona efa tsy tokony hiteraka lasa niteraka ary Maria hoa mbola tsy niaraka tamina lehilahy mihitsy azy fa lasa niteraka dia ianao hoa olona manambady iny fenao fa afaka miteraka minao paster dia tokony tsy vavahana tsony zany dia fa zao paster mantsy raha piso alatsinainy mantsy tsy maintsy andeha ho any amin'ilay gynécologue zay nikarakara nahatra amin'izay fa zao paster tena mba ametrao tanana ako mba hisy zazakely eo akiboka ao enjany ty zao zany mivavaka ataonao eo satria tsy maintsy zay mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia misy zazakely eo tsy hoe vo isy fa tonga dia misy satria finoana fahana manetsika ny herin'Andriamanitra satria efa ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra maninona momba ny fiainana ny zazakely sa tsy momba ny fiainana dia zay foana zany anany milatsaka ao anatiko hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika zavatra rehetra momba ny fiainana tena nakaiky hoe momba ny fiainana hoe momba ninona zany hoe zay momba ny fiainako sy momba ny fiainanao dia ao anatin'ny herin'Andriamanitra misy an'ilay izy tsy any amin'ny zafa tsy any amin'ny bozy tsy any amin'ny olona tsy any amin'ny namana le namana koa raha mbola hitady momba ny fiainana any tsy any amin'ny olon-kafa fa le olon-kafa koa mbola hitady zavatra momba ny fiainana fa zao ny ambaran'ny famarinana efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetrarehetra momba ny fiainana ary amin'ny anaran'i Jesosy androany dia mitsodrano ho azonao zay manao ameny amasana halleluja zao teneniko niza mino niza tsy mino za mino ny herin'Andriamanitra ako za mino ny fahaiza-manao n'Andriamanitra ako za mino ny vitan'Andriamanitra ako fa eo any tsy vitan'ny olona vitan'ny herin'Andriamanitra manao zay manao ameny amasana halleluja amen na fe melohany anizako an'ilay fijovavolombelona teo hitanareo be dia be ngeny ny olona manam-bola be dia be ny olona stara fa matin'ny kansera mararina kansera ary raha mbola vidiny nataoko hoe mbola vidina 10 millions de dollars ary ny fanasitranana mbola vidiny zany fa iny be dia be na enoko ary mino afa ho anao zay manatrika eto na ho anareo any anaty Facebook na ho an'ireo tsy mino ny herin'Andriamanitra mihitsy miala tsiny ahako fa mety vatana be na tsy mino ny herin'Andriamanitra mihitsy ianao dia zao ny teneniko aminao firofiry ireo olona malaza manam-bola be na mbola vidina 50 millions de dollars ary ny fanasitranana vao vidiny zany fa naninona matin'ny kansera izy naninona lavin'ny kansera izy ary teny nahitako amin'izay ay misy fetra ny millions de dollars ay misy fetra ny fahalalana sy ny fahaizana mampahalalana fa ny herin'Andriamanitra rery ihany no tsy misy fetra ny vitandriavana amen na ve afaka vita ny herin'Andriamanitra daholo andany ianao melohany ity hafanao aloha dia afaka mitehaka mikambana ianao rehefa avy eo mandeha ihany ianao mba manontany manam-pahaizana me manakana rivotra efa nahita manam-pahaizana nanakana rivotra mety efa voasakany na ntsona mira izany efa nahita manam-pahaizana nanakana ranomasina fa afaka voasakana ny koa ntsona mira nisy zany dia eo zany nanomboka nandresy lahatra anao hoe fa ny herin'Andriamanitra jereo mangahozy fotsiny Jesosy ranomasina magino mitsara manaiky ny herin'Andriamanitra zavatra rehetra halleluja amen na fe amen na hoy antory teniteny tamin'ny alakamisy misofina ny zavatra rehetra kay satria zao ny tenineny Jesosy tamin'ny ranomasina mangino mitsara
eniny sofony tsara mihitsy dia nitsahatra reo io fanahy ratsy koa misy sofiny io androany ho teneninao hiala eo aminao eo andeha io androany io aretina io olana io zava-manahirana amin'ny anaran'i Jesosy mitsahatra eo androany mitsahatra eo androany oa alleluia dia ino izay finokony herin'Andriamanitra izay dia zao teneniko taliarana bavy amin'izay zay zany tena milo zany ianao fa anjaranao zao no ohatra ny hoe raha ohatra ka afaka mbola manohatra baiboly vaovao dia mba ironiko izany le tenenina hoe tsy niteraka ela be fa niteraka ihany dia vita iny amin'ny anaran'i Jesosy metrahako tana amin'izay misy zaza ao an-kibony ao dia vao makany amin'ilay gynécologue any izy tonga dia zao no tenen'ilay gynécologue hoe misy zaza ianao toe-jaza ianao alatsinainy tamin'ny latsinainy ianao fa tsy hoe mbola amin'ny 2 volany fa na izara ohatra ny nanomboka ny salasala tao anaty ka Andriamanitro raha tsy misy ao dia ahoana fa za mino fa ny finoana dia ahafahana manetsika ny herin'Andriamanitra inona hoe ny finoana tenenao izany hoe kaiky finoana ihany no ahafahanao manetsika ny herin'Andriamanitra hoe efa ny milina hery ny zavatra rehetra fa ny ahafahantsika manetsika an'ilay hery dia tsy maintsy misy finoana ty amintsika senao lay hery lay mystera anankiray ahafahana manetsika miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'izay izy nandefa mesazy anao dia zao mba teneniko izany hoe rehefa ano ianao ka tonga avany dia mba ilazao vaovao hoe za niantso anahy foana ka za rehefa latsinainy mandray olona any amin'ny fiangonantsika anankiray dia rehefa mandray olona dia tsy te handray telefonina mihitsy dia misy miantso dia tsy nandray mihitsy ahako ka tsy fantatra hoe numéro ankoa le netsony dia avy eo amin'izay ny arivo amin'izay efa niantso anao foana pastera fa tsy nahazo anao mihitsy fa mesazy napesana pastera rehefa tonga tany amin'ny dokotera dia nivaly misy zazakely efa 2 volana atao akiby tsy haiko na ao izy eo sa tsy ao fa hitanareo fa mibotsina ankibony fa tena resy lahatra dia tsy nanaiky izy fa mandray olona tetondray rehefa larobia dia mbola tonga teto izy ny voalohany eo jerevako misy olona efa mivavaka be etsy jerevako efa misy olona mandohalika be mihitsy eo jerevako izy dia hoanao tena faly pastera izy moa tsy faly azany ohatranao rehefa le mahazo an'le ilainao amin'ity 2023 ty ohatranao anao le mahazo izay tediavinao amin'ity 2023 ty faly ianao ary ho anareo any atokantrano koa le zavatra ny irinao ny eritreretinao ny ilainao amin'ny anaran'i Jesosy ho ataon'Andriamanitra tanteraka an'izany ho ataon'Andriamanitra tanteraka an'izany halleluia teo zany nanomboka vao mainka nandresy lahatra amin'ny fanahiko sy ny foko ary ny fisainako ray manontolo hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tianao hetsika ny herin'Andriamanitra tsy maintsy maninona tsy maintsy ho za mila manana finoana isika satria io finoana io no ahafahantsika manetsika ny herin'Andriamanitra halleluia amen ve amin'ny fiainana dia afaka manova ny tsangan-javatra rehetra ary afaka mampitsombadika tantara ihany koa ny olona izay manam-pinoana averiko tsara fa tsara ty amin'ny fiainana hoy aho dia afaka manova ny tsangan-javatra rehetra ary afaka mampitsombadika ny tantara rehetra ny olona izay manana finoana hitanareo izany hoe ninona trangam-piainana misy ninona trangan-javatra miseho dia ny olona manana finoana dia izao afaka manova ny tsangan-javatra iny ho any amin'ny fahatsarana dia afaka mampitsombadika ny zava-misy rehetra ihany koa ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao izay manao amenna masy zany amenna ve halleluia ninona tsangan-javatra misy zany amin'izao fotoana izao na inona fiainana mety mitsanga eo amin'ny fiainanao afaka hitsombadika ny tantara rehetra androany afaka mitsombadika ny tantaram-piainana rehetra androany ianao izay resy tany 2022 mpandresy amin'ity taona ity ianao izay natao tsintsinina tany 2022 amin'ity taona ity ianao hitsombadika ny tantara rehetra halleluia amen ve mba hitehaka ho an'le mahay zavatra rehetra isika
manarakaraka izady izao ny finoana ihany koa no anananao fahasahina hitondra ny fandrinao sy ny etaetanao rehetra eo anatren'Andriamanitra. Rehefa tsy manam-pinoana aza mba mitsatotsatoka makany satria ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy 27 deboka. Tenena izany akaikinao. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy 27 deboka hoe. Na hoe mba ho tsatoako aloha amin'ny anaran'i Jesosy hoentiko ao aty raha mahazo dia tsara, tsy mahazo dia maninona? Tsy mahazo dia maninona? Mahazo tsara, tsy mahazo maninona? Misy mbola tsara ihany ny ana sasany. Saingy ilay teneniko hoe misy mpanao 27 deboka aho ahy eo amin'ny fampona tsy mandaitra izany. Kilalao anankizy mety an'izany fa ao amin'ny fampona tsy izany mihitsy no izy. Fa ianao androany raha tiana ho tanteraka ilay zavatra irinao, ilay fangatahana hoentinao hoe tompo reto avy ny zavatra anako fito ilaiko amin'ny alahady, reto avy ny zavatra angatahako amin'ny alahady hoentiko eto anatrehanao izany dia mino aho fa tena ho ataonao tanteraka, ho ataonao mitranga, ho ataonao misy dia ho tanteraka amin'izay manao menina mafy izany. Halleluja! Amen na fe noho izany azy te hampaheranareo aho izay any an-tokantrano, te hampaherantsika rehetra aho izay ato anatin'ny trano fivavahana amin'ny anaran'i Jesosy satria amin'ny alahady 7 volana janoary hitondra ny zavatra rehetrarehetra irintsika eo anatren'Andriamanitra isika. Zavatra firy ilay izy? Izany nefa tsy midika pasteur ohatrany tsy ampy fitony ianao dia tsy hitondra ve? Fenoy amin'ny anara tsy ampy ilay izy. Dia ataovy amin'ny anarako, atao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampy ilay zavatra irinana hoe ty ny anaran'ny pasteur koa ty Andriamanitra fa tsy ampy ny anahy fa tsy ampy fito. Fa na inona irinao zany, na inona angatahanao zany, na inona ilainao zany, rehefa misy finoana ao aminao dia hamarin'Andriamanitra, tanterahan'Andriamanitra ho ataonao tanteraka avokoa izay zavatra rehetrarehetra irinao e. Halleluja! Amen na fe mbola very koa ilay teboka tany aloha fa eto amin'ny fiainana ara-panahy eto ary hery no mikaonty eo fa tsy vola, tsy saina, tsy fahalalana fa hery no mikaonty rehefa any amin'ny tontolo ara-panahy. Raha vao tendra zavatra any amin'ny tontolo ara-panahy dia hery no mikaonty any. Tsy ho an'ny bokina azafady, tsy ho an'ny matanjaka, tsy ho an'ny olona milaza fa mafy, tsy ho an'ny olona be saina fa raha vao amin'ny tontolo ara-panahy dia hery no mikaonty ao. Tsy maintsy manana finoana ianao, tsy maintsy misy finoana ao anatinao fa izay zavatra angatahanao, zavatra ilainao amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy ho tanterahan'Andriamanitra izany. Ka hoy aminareo izay nataon'ny tompo iainy ty afatra ity androany. Hifarana sahady ny volana janoary amin'ny alahady izao ny lahady farany. Miazakazaka amin'ny fotoana tompoko. Mandeha be ny fotoana. Te anontany ianao ma hoe inona izao ny zavatra efa mba tsapanao nataon'Andriamanitra tamin'ity volana janoary ity. Inona ny zavatra tsapanao? Inona ny zavatra voaray anao? Inona ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Raha mba tany androany efa natsapa zavatra ve ianao? Efa nisy zavatra nataon'Andriamanitra ve tamin'ny fiainanao? Ry ava malalao amin'ny tompo, na iza mantsy manatona an'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana dia izany olona izany ho akasitrahana eo anatren'Andriamanitra, ho anaovan'Andriamanitra zavatra ilay olona ary ho tahian'Andriamanitra tokoa ny fiainany. Halleluja! Amen na ve? Manarakaraka izay dia izao ihany koa. Inona ihany koa ny alantsika ny finoana? Ny finoana dia tsy hoe natao resa be fotsiny. Ny finoana ihany koa tsy natao mba hoe teny fampahirezana ty am-piangonana. Na hoe ny finoana dia io no mba mampiavaka antsika. Ny finoana ihany koa dia fitaovam-piadiana io. Fitaovam-piadiana ara-panahy lehibe ahafahantsika mandresy ny herin'ny fahavalo. Averiko tsara. Ny finoana ihany koa dia fitaovam-piadiana izy io. Io no fitaovam-piadiana ara-panahy lehibe iray ahafahantsika mandresy ny herin'ny fahavalo. Tsarovy araka ilay teniko teny aloha hoe ara-panahy ny fiainany ary misy hery ara-panahy anankiray izay te hifanandrina amintsika mandrakariva. Andriamanitra namorona fa ilay fahavalo anankiray izay niasa amin'ny tontolo anankiray kosa mpandrava ny asany.
mpamotika ny asany, mpanimba ny asany. Ary raha efa ifanaratsy anankiray io fanamaloto io no manapaka fiainan'ny olona, dia ambarako amintsika fa na dia ataoko hoe olona mivavaka ary le olona, na dia olona manompo an'Andriamanitra ary zany olona zany, kanefa ny tafiditra na manapaka ao amin'ny fiaina le fanamaloto, ny devolo tsy manana zavatra tsara omena zany. Ny devolo tsy manana zavatra tsara mba omena antsika izany, tsy manana zavatra mahafinaritra, satria Satana ngia tsy namorona, fa Satana mpandrava, mpamotika, mpandringana ozy ny Jaona 10:10 tapany voalohany. Eo indrindra zany ny latsika mila manana finoana, satria zao voalaza ny soratra masina any amin'ny Efesiana 4:9-5. Efesiana 4:9 eo amin'ny 5:9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary zany. Ary ho fanampiny izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefa an'ilay ratsy. Tano ny finoana ozy ho ampinga ahafahana mamono. Inona moa dikany hoe mamono? Ahafahana miady. Zay ilay izy. Izany hoe misy hera anankiray mila vononao ao. Misy hera anankiray mila tena resenao ao. Dia ozy ny soratra masina hoe ilay ratsy ny mpandefa anazy. Ka raha ohatra ka tsy misy finoana ao aminao, dia hampahory anao izy, hampijaly anao izy, ary mety tena ataoko hoe mety hitondra fahoriana eo amin'ny fiainanao. Fa ny mampahery androany, itsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'ny toerana ity, ho atsika rehetra izay manaraka izao afatra ny tenin'Andriamanitra izao, dia raiso ny famarinana tenin'Andriamanitra. Fa ny finoana ihany koa dia fitaovam-piadiana izy io ho entsika miady. Inona hoe ny finoana? Entina makaiza? Verina veriko hoe entina matory. Tsy fitaovana entina matory, fa araka voalaza soratra masina hoe fitaovam-piadiana, tany le finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono zanatsipika, finoana ahafahana mamono izy na ahafahana miady. Ry havanao, ao amin'i Jesosy tokony averiko tsara. Ao amin'i Jesosy dia tokony ho iaho. Tokony tsy misy kristianina resy zany intsony. Fa na iza tena mino fa tena velona Jesosy, efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia izany kristianina izany ihany koa zany dia natao andresy zany kristianina zany. Amen na ve? Ka noho izany indrindra, miatsikady ve ianao amin'izao fotoana izao? Mandalo ady ve ianao amin'izao fotoana izao? Manana ady ve ianao amin'izao fotoana izao? Amin'ny anaran'i Jesosy, raha piasa ny finoanao ianao, raha netsika ny finoanao ianao, dia ho resinao fahavalom-potoanan'io ady io. Resinao fahavalom-potoanan'io ady io. Ka ninona ady hatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy, mpandresy izay manam-pinoana rehetra, mpandresy ho antsika rehetra. Halleluja! Amen na ve? Mbola feriko ilay teboka teny aloha. Tsy natao irairaina fotsiny, na hoe natao toriteny fotsiny ny finoana, fa mila ampiasaina io finoana io. Mila ampiasaina io ry havana, mila ampiasaina ny finoana, mila ananatsika ny finoana. Tsy hoe misy vanim-potoana ianao tsy tokony hanana finoana, fa isanandro dia tokony ho fiainana, na hoe hery anankiray miaraka amintsika kristianina ny finoana. Ny finoana zany, io finoana io no fitaovam-piadiana hoentina mandresy. Ny finoana dia fitaovam-piadiana hoentina mandresy. Halleluja! Amen na ve? Narakaraka. Tonga dia alefako daholo mihitsy izy ity androany, dia amin'izay azonao tsara mihitsy hoe inona daholo ny ilana finoana. Ny finoana ihany koa no entinao miatrika ireo fanamby. Izany hoe ndrinindrinina fanambinao, ndrinindrina fanamby ao anatinao. Izay dia tonga mpanompon'Andriamanitra ray aman-drentsika miteny hoe amin'ny alahady izao aza miavatra ianao, aza misalasala ianao, fa andao hoentsika sorato mazava tsara, hoentsika ao anatren'Andriamanitra amin'ny enina, amin'ny valo, amin'ny foloro, eto amin'ity toerana ity, andao hoentsika ao anatren'Andriamanitra izany. Zange tsy nafantatra mihitsy raha androany hoe misy azy zany. Fa nagaga dia ozy ny tompo hoe ampianary finoana ny olona. Dia fa ozy Andriamanitra, mbozy azany maty an'Andriamanitra ho taterahan'Andriamanitra daholo izay zavatra rehetrarehetra ilain'ny olona.
Tsy nalala kory ary tsy isy pastera tsy niresaka. Ny antsoana fotsiny resaka tamiko fotsiny izy hoe mitory teny ianao. Fa tsy niteny hoe inona mba afatra na sao dia misy loha hevitra irahana manatanteraka. Fa dia tonga teto dia hoe finoana zany e. Dia raikitra izy ty. Dia teo zany nanomboka resy lahatra hoe Andriamanitra ranganao zavatra. Ary zay rehetrarehetra hoentinao hosoratanao ho tanteran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho azy manao menina mafy dia ho tanteraka zany. Ho tanteraka ane zany. Alleluia. Ka ho anareo zay any an-tokantrano zany dia sorata eo anatin'ilay pazy ao. Sorata eo ilay zavatra fito ilainareo. Hoe reto mba ilaiko. Raha afaka soratanao dia tenenao. Alefao ao dia mitenena mihitsy. Na sorata eny an-trano ka rehefa tonga ilay fotoana. Ahafahantsika manao an'ilay fotoam-bavaka. Dia sorata dia ametrao tanana izany. Fa izay mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay herin'Andriamanitra afaka hanampifoan'ny Lazarosy tao am-pasana. Dia izay herin'Andriamanitra izay ihany koa hatanteraka. Hamoaka zavatra tsy takatra ny saina. Eo amin'ny fiainantsika kristianina izay manana finoana. Halleluja. Amen na ve? Ny finoana dia io no hoentinao miatrika ny fanampy. Misy fanampy eo amin'ny fiainana. Misy fanampy hiatrena eo amin'ny fiainana. Fa raha ohatra ka hoe kristianina tsy manana fanampy ianao dia mandeha ho azy fotsiny fiainanao. Resaka izay telo mianaka omaly momba ny amin'ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa avy nanomana toriteny moa zany namerina nandamina toriteny dia resaka tamin'ny zareo dia izao no tenenin'ny zanako amin'izay. Tena ilaisaka zavatra marina aminao ary dada androany. Dia ny hoe no ako ngadry afaka milaza lainga koa. Dia izao no teneniny tamiko. Tena za mandinika ary dada ozy. Fa kristianina maro nefa kristianina manao izay mampalahelo an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tena no ka nipetraka dia izao mihitsy ny teneniko. Aza vao tsara fa tsy azoko. Inona mahatonga andriny teny an'izany? Kristianina maro ahoana no manao izay fa mampalahelo an'Andriamanitra. Manomboka hita ozy fa ny ankamaroan'ny teny kristianina amin'izao fotoana izao efa manomboka mandeha ho azy amin'ny fampony. Manomboka mandeha fahazarana amin'ny fiarahana amin'ny Andriamanitra. Satria sekoly lahy tatandrona dia hay tsara mihitsy. Zany ke tadidiko ozy tamin'ny mbola sekoly Davida kely ny anaranay tamin'izany ozy. Dia tadidiny dada na tsy nakany androna ary naresy neny. Dia zanakany foana dia mbola kely aza ozy. Miazakazaka dia nataonay tamin'izany fotoana izany ozy makany rehefa tonga ao sekoly lahady ao dia adinina verse anankiray isaka-lahady. Tsy maintsy mitondra kahie dia misy verse ao anatiny ao. Dia antaniny inona ny verse anao? Dia raha vao tsy mahay ozy dia misy zavatra tsy maintsy hampanaovin'ilay mpampianatra tamin'izany. Dia tsy faliana ho anay izy mandeha manatrika examena iny ty izy sekoly lahady tamin'izany fotoana. Tena mahafinaritra ary tena nirehitra satria nisy fanampy hoe mila mahay ako, mila tafavoaka ako, mila mirehitra fitiavana n'Andriamanitra ako. Dia tadidiny dada ve tamin'ny 2012 tsy tety tsony dada fa nisy toerana nalehako anankiray izay. Dia rehefa tany amin'ny toerana io dia nisy fiangonana anankiray sokafako teny Ankadivorobe eo ampitan'ny commune Bevalala. Dia nanokatra fiangonana tany izahay. Dia izy io tamin'ny mbola kely miaraka tamiko tany ohatry fahavaratra ohatry izao indraindray. Dia tamin'izany rehefa avy be ny orana dia tsy misy elofany izay mianaka dia ndao anaka ho hitan'ny tompo ny etaetanao, hitan'ny tompo fa dia malahelo an'ilay zanako Andriamanitra za ty natsoina fa zanako ty nohotsaka ho tena miaritra fotsiny izy tsy marary zany ho zanaka dada tsy marary fa miaraka amin'izay moa dia encouragé koa mpafatady anana ahoana ary dada andao ahy tsisy toerana ialofana tsisy ninina andao. Dia rehefa tsy tantsony aho mbola kely izy tamin'ny taona 12 fa tsy nety niala tany izy zaho any Ankadivorobe ozy. Dia hoany any vavaka. Fa tamin'izany fotoana izany dada tena nisy fanampy tao amiko hoe tsy maintsy tonga, tsy maintsy manatrika fotoam-bavaka, tsy maintsy manompo an'Andriamanitra ary tsy maintsy miova ny fiainako. Misy fanampy eo aloha, misy fanampy miaraka taminy. Dia izao ozy ary tamin'izany fotoana tadidiko ange ozy vao tonga natonga amin'ny sekoly lahady izahay, natonga any am-piangonana izay, izay kristianina tonga am-piangonana tonga dia mandohalika amin'ny vavaka. Vao tonga am-piangonana tsy variresaka amin'ny olona fa tonga dia mandohalika. Fa amin'izao fotoana izao nge ozy lozana miresaka rehefa manomboka pastera rehefa manomboka alleluia. Sasany ary mbola alefao ihany. Alefao ndra vavy fa pastera efa manomboka miakatra eny. Sa tsy izany ve zava-misy? Misy fanamby eo aloha. Dia nitohizany ihany ny resaka. Dia izao ny teneniny manao hoe be dia be ny olona ozy efa manao izay nampalahelo an'Andriamanitra. Satria ny ankamaroan'ny olona zany ozy efa niala tamin'ny fitiavana voalohany daholo. Niala tamin'ilay fitiavana voalohany niodrika tanteraka aho. Ankona satria nisy olana ka niresahana dia olo tena izay dia mpanao asa be taloha
manana selile zay tena naty azo isotry tena andrano manalina tena andavamambo tamin'izany ozy tena manao asan'Andriamanitra foana misy fanamby foana eo aloha hoe hanao asan'ny tompo hitomba amin'ny fampono hanaraka an'Andriamanitra ary tsy mikely navy ny orana na mangatsika ny andro na maina be ny andro mandeha foana satria misy fanamby eo aloha misy fanamby napetraka hoe tsy maintsy vita dia io oloha rehefa resaka tamin'ny zao tenen'ilay olona hoe amin'izao fotoana zao na mitory tena raha tsy haintsony dia teno na tonga anazy ny teny manao hoe dada tena ankamaroan'ny olona ao am-piangonanao efa malahelo aminazy daholo Jesosy satria efa lasa fahazarana sisany ankamaroan'ny atongavan'ny olona tonga ao am-piangonana ny olona efa noho ny andraikitra ny sisa tonga am-piangonana ny olona fa noho ny namany sisa tonga am-piangonana ny olona fa tsy le hetaheta fitiavana an'Andriamanitra tsy le fanampy napetraka amin'ny finoana ho enjehana irahana amin'Andriamanitra intsony fa fahazarana sisany andehanana satria ny ankamaroan'ny olona tonga am-piangonana tsisy mandohalika mivavaka izany intsony efa tonga am-piangonana vao tonga zany ve sa tsy zany ny ankamaroan'ny olona ngerany tanina ahita izy ireo namaky baiboly zao tamin'ny maraina tonga dia zao ny tenena za nga namaky tamin'ny maraina ny ankamaroan'ny olona ngerany tanina mbola ao ve le fiainam-bavaka anao dia zao mihitsy ny tenena tadidiny dada ve le tambola kelikely zay ozy le mandeha mamonjy alim-bavaka tsika fa mamonjy alim-bavaka zay mandeha miakatra hatrany alaoty avy be ny orana ianao miakatra ny alaoty amin'ny andro hariva azoma avy be mihitsy ny orana tamin'izany fotoana fa mitsenanao ny rano ainao mitsenanao io rano avy any amin'ny totohatra avy any ambony any mitsenanao mandrapatonga ny alaoty fa ohatra mahafinaritra fotsiny zany alleloia ampafirin-dranomasina mena moa ty fa tena misy firehetana satria misy fanamby eo aloha misy firehetana satria misy fanamby napetraka eo anatren'Andriamanitra tonga makany amin'ny alim-bavaka fa ohatra ny tena fifaliana miraikitra aminao ny akanjonao tena otsaka vatanao ray manontolo mandraparaina ny andro anao eo andohalika hivavaka fa mahafinaritra zao ry havana no le fanampy napetraka dia ohatra ny fifaliana ny fiainana ary mahatsapa firehetana ho an'ny tompo ianao fa amin'izao fotoana izao mbola ao ve le fanamby androso amin'ny fiarahana amin'ny tompo mbola ao ve le fanamby hiaraka amin'Andriamanitra ny ankamaroany ila mivavaka kely havana zao ka filanjavatra izy ny ankamaroana ka am-piangonana fa tsy tena fitiavana an'Andriamanitra amin'ny rehetra intsony tsy tena misy fitiavana an'Andriamanitra intsony ao anatin'ny kamaroan'ny kristianina tsy tena mirehitra intsony ny hafanampon'ny olona fa ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy milaza fa tia an'Andriamanitra kanefa ny tia ny rainy tia ny zanany tia ny reniny no fitiavana an'Andriamanitra dia tena tsy mendrika ho an'i Jesosy averiko tsara raha misy tia ny rainy na tia ny reniny mihoatra no fitiavana aho Jesosy dia tsy mendrika ho anahy ary raha misy tia ny zanalana ny zanany vavy mihoatra no fitiavana ahy koa dia tsy mendrika ho azy any olo zany androany amin'ny teny aminao tsy hoe tsy tokony ho tia ny ray aman-dreninao ianao tsy hoe tsy tokony ho tsy tia zanakanao ianao tsy izany ny tia soratra masina bara fa ho Jesosy androany aminao hoe mila feno fitiavana an'Andriamanitra ianao mila tena feno fitiavana an'Andriamanitra ao anatinao ao koa izany indrindra ry havana eo amin'ny fampona an'Andriamanitra aza vela mandehandeha ho azy fotsiny fa sy fanaby eo amin'ny fiainan'ny famponao eo amin'ny fiainanao amin'ny akapobeny ko amin'ny taona telo amby roapolo sy arivo ty asy fanaby eo fiainanao raha tiana iova ho tsara no tany 2022 ny fiainanao amin'ny 2023 dia zao ny teneniko aminao aloha aza maika iova aloha fa apetrao ny fanambinao aza maika iova fotsiny fa apetrao aloha ny fanambinao rehefa malala mitompo eo hoy aminao androany ny afahanao mahatratra rehefa namby eo alohanao nefany dia tsy maintsy manana finoana ianao amen halleluia amen manarakaraka ihany koa eo amin'ny fiainana dia zao ny teneniko aminao rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia mendrika ho tafavoaka ary mendrika ho tafita foana averiko tsara eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia mendrika ho tafita ianao ary mendrika ho tafavoaka foana ary zay no teneninay aminao hoe amin'ny taona 3 dia ho tafita ara-panahy ianao ho tafita ny ara-panahinao ary ho tafita ihany koa ny amin'ny fiainanao mendrika ho tafita sy ho tafavoaka amin'izay atao rehetrarehetra ihany koa ianao amen kanefa noho aminao androany ahoana ary ny atateraka an'izany ahoana na tonga izany hitranga sisy eo amin'ny fiainanao mila mampiasa finoana ianao satria ny finoana no ahafahana mihoatra ireo karazana sakana rehetra eo alohanao misy karazan'olona efa ela ny tokony ho tafavoaka fa ela ny tokony ho tafita efa ela ny tokony ho lasa lavitra fa misy karazana fahavalo tianao sakana foana eo amin'ny fiainana tahaka ny tantaran'ny zanak'Israely
rehefa niala tao amin'ny tany Egypta ane ny zanak'Israely ka nampananten'Andriamanitra fa hoentina any amin'ny tany Kanana. Ary Andriamanitra mihitsy nanao fanampy hoe ianareo oloko hiala tao amin'ity tany be fahoriana, hiala amin'ny tany fiainan'ny fanadevozana, hanafaka anareo eo aho ary ny tany Kanana nitondrako anareo. Fa jerevintsika ny ry havana rehefa nandeka ny zanak'Israely dia voalaza soratra masina fa ranomasina mena dia sakana teo alohany. Fa za androany miteny aminao fa na inona sakana eo alohantsika, ninona sakana manjoantsika rehefa tafita ny ranomasina mena ny Israely dia ho tafita ihany koa vahoakan'Andriamanitra. Ho tafitanao amin'ity taon'ity amin'ny anaran'i Jesosy afaka hiaotra ireo karazana sakana rehetra ny zasy ianao. Haleloia. Anao ke jerevantsika ny ten'Andriamanitra anankiray Hebreo 1:17 izay. Hebreo 1:10 eo amin'ny 9:17. Ny finoana io no ahafahanao mihoatra ireo karazana sakana rehetra izay mety eo alohanao. Finoana no nampirodana ny mandan'i Jeriko rehefa nodidinina afitona. Averiko tsara. Finoana ozy ny soratra masina nampirodana ny mandan'i Jeriko rehefa nodidinina afitona. Ambarako amintsika fa zao voalaza soratra masina hoe rehefa nitsofoka tao amin'ity tanàna Jeriko ty zanak'Israely dia nisy manda lehibe teo alohany. Nidy mafy ny manda ozy voalaza ny bokin'ny Josoa. Rehefa nidy mafy io manda io dia tsy hitan'ny zanak'Israely izay ho atao satria lehibe dia lehibe ny manda mikatona, tsy afaka ataony ninona mihitsy tsy vita amin'ny herin'ny sandry ny ampirodana an'ilay manda, tsy vita ny fahaizana pahalalana nanokatra ny varavaran'ilay manda izay midy, fa tsy maintsy netehitra tamin'ny herin'Andriamanitra. Manoloana izany indrindra rehefa tonga teo anatin'Andriamanitra ny olona nitaraina tamin'Andriamanitra dia namety ho revitra Andriamanitra hoe teneno amin'ny zanak'Israely mandana manodidina ny tanàna inona mandeha isan'andro ary amin'ny andro fahampito dia mila mididina impito anareo sady mirakoraka. Dia irodana eo alohanareo io manda eo dia tafavoaka ianareo ary tafita somatsara. Isaorana an'Andriamanitra tokoa ry havana. Fa raha fijery maha-olombelona, raha amin'ireo boky sy ny tantara vakiako dia hoe tena goavana nge mandan'i Jeriko tsy vita ny fahaizana olombelona ny ampirodana an'izany ary tsy efan'ny olombelona ny ampisokatra ny varavarana fa rehefa eo ny herin'Andriamanitra dia araka ny soratra masina teto hoe tsy ny fahalalan'ny olona, tsy ny fahaizan'ny olona sy ny amarin'ny olona niaraka nandeha natonga ny mandan'i Jeriko nirodana. Fa inona? Finoana nampirodana ny mandan'i Jeriko. Eo indrindra ry havana no ampahiresako anao amin'izao fotoana izao manao hoe mila resy lahatra isika ary mila tena mino ihany koa fa io finoana io no hery anankiray ahafahantsika mihetsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zao mantsy ho voalaza soratra masina tsy safidy le tokony hanana finoana, fa ny finoana dia tsy maintsy ananana. Raha tiana mahita vokatra hoe teny amin'ny fiandohan'ny toroteny, raha tiana mahita zavatra lehibe anatin'Andriamanitra ianao amin'ny fivavahana tao dia tsy maintsy manana finoana satria zao soratra masina hoe finoana no andehanana. Haleloia. Mila miaraka amiko sy miaraka aminao isan'andro ny finoana dia engany eo amiko izany, engany eo aminao izay manao amenina mafy izany. Haleloia. Haleloia. Zao ankoa ny teneniko amintsika. Rehefa misy finoana ao aminao ao dia afaka manomboka ary atateraka izay zavatra ataonao foana ianao. Rehefa misy finoana ao aminao iaho dia afaka matanteraka ary avita hatramin'ny farany izay zavatra ataonao foana ianao. Zany hoe tsy misy mihitsy zany olo finoana ka hoe nanomboka zavatra ka hoe tsy navita namarana hatramin'ny farany ony. Tsy misy zany. Fa ny finoana rehefa andehananao, rehefa iainanao, rehefa ampiasainao dia rehefa manomboka ianao dia tsy maintsy mahavita hatramin'ny farany. Rehefa misy finoana ao anatinao dia rehefa nanomboka nanao zavatra anankiray ianao dia mahatanteraka na hoe mahavita an'iny hatramin'ny farany. Dikan'izany dia izao tsy misy olona manam-pinoana ka hoe andamoka ny zavatra ataony. Tsy misy olona manam-pinoana ka hoe mahate-karanana na hijanona tena noho ny zavatra nataony. Amin'izao fotoana izao mahita nefa, amin'izao fotoana izao maheno nefa. Fa misy karazana mpivavaka, misy karazana olon'Andriamanitra be dia be, isaka manao zavatra anankiray dia mandamoka ny zavatra ataony.
Isaka manao zavatra anankiray dia maty akaranany foana. Isaka manao zavatra anankiray dia mijanona ny tenatenany foana. Fa amin'ny anaran'i Jesosy kosa ny tsofako rano antsika hoe manomboka izao. Rehefa manomboka anao zavatra anankiray anenao dia mahavita niny hatramin'ny farany. Ndao hitehaka mahafantompitsika rehetra. Ny izany ry hava. Ny finoana dia mila andehanana foana io. Fa tsy ny zavatra hita. Sa tsy marina izany? Ny finoana no mila andehananao fa tsy ny zavatra hita hozy ny soratra masina. Ninona izany hitanao eo alohanao? Ninona izany zavatra trehnao eo alohanao? Ninona zavatra mety henonao ankoa? Dia finoana foana andehanana. Izay maha-olona Andriamanitra antsika. Izay maha-olona manara-dian'Andriamanitra antsika. Finoana mila andehanana fa aza mijery ny zavatra hita izany. Raha ireo feo henonao sy ireo zavatra hitan'ny masonao dia ohatrany hoe tsy misy zavatra hovanona izany mihitsy ny fiainana. Sa tsy marina izany? Raha zavatra hitan'ny maso isan'andro, raha ny zavatra henon'ny sofinao dia ohatrany hoe tsy misy zavatra hovanona izany e. Ohatrany tsy misy zavatra ho tafavoaka izany e. Ohatrany hoe ho redika mpandehanana izany e. Fa hoy aminao androany, no ilay herana-panahy miaraka amin'ilay finoana lehibe dia izany teneniko aminao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafavoaka ianao amin'ity taona ity. Tsy maintsy tafavoaka tsika rehetra amin'ity taona ity. Mety miatrika zavatra faran'izay mafy ianao izao. Mety miatrika zavatra mampiroro amin'ny fiainanao ianao. Tsy haiko hoe mitokantranonao ve? Ao amin'ilay fiainam-pitiavanao ve? Ao amin'ny fahasalamanao ve? Mety efa niteny taminao ny dokotera fa ianao milana fanafody mandra-pahafaty. Na hoe tsisy hevitra intsony hono ny fahasalamanao fa tena fa laniaiko ny dokotera. Fa imbe dia be, fa tsy olona anankiray na anankiroa nefa nahitako olona mila manamina mpanafody mandra-pahafaty. Fa zao no teneniko taminy, mandra-pahaviana izany ianao tsy maintsy hinana fanafody andeha pilina. Ary mandra-pahaviana tsy maintsy amin'ny vola foana hividanana fanafody any amin'ny farmasia. Fa raha mino ianao fa efa nikapohana Jesosy, efa nalohan'i Jesosy mividy ny fanasitranana anao, dia ho raisinao azy amin'ny fahasalamana izany, dia ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia teny ilay olona dia zao mihitsy ny teneny tamiko, alao aloha andeha tsikelikely ary pastera. Dia aleo aloha ilamindamina kely ary dia hita eo mifandehana. Dia zao fotsiny teneniko taminy, ndao ary apriska anao mianara ny vavaka. Dia zao ny tenina ataovy tahaka ny mpianatra hoe mpampianatra ampitomboany finoanay. Mba home finoana izahay. Dia eny ary pastera fa ho ataoko izany. Dia nandeha teny. Tsy nihera tamiko amin'izay izay tsy hinana tsony fa nomboka velona izany foana tao dia zao mihitsy ny teneniny. Fa hoana marina moa, Jesosy efa nandony vidy ny fanasitranana ho Jesosy efa naiky nikapohana, efa vitan'i Jesosy daholo teo amin'ny hazo fijalia izany. Dia maninona nefa no ohatrany tsy raisiko akory? Izany ke izany tsy mandray zavatra efa tokony homena anay tsy mandray zavatra efa tokony ananako fahasalamana, fanasitranana nomen'ny tompo. Fa za ankehitriny mitondra aretina. Dia ke izay misy zavatra mena anahy fa mbola tsy aty ampelantanako, mbola tsy niraisiko. Nefa tsy afaka ho tonga amiko mihitsy ilay izy raha tsy za maka izy amin'ny finoana. No mikaresy lahatra hoe tena marina izany. Ina amin'izay no nataony? Nomboka tsy nihinana izy herinandro, tsy nihinana izy tapa-bolana. Nomboka nyteneny amin'izay za tsy marary tsony. Za tsy marary tsony. Za tsy mihinam-panafody. Efa nalohan'i Jesosy mividy ny fanasitranana. Nalohany teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'ilay kapoka mafy be iny. Noho izany ny fahoriana sy ny fanentanana faratapony ny aretany. Dia za kosa mena amina fahasalamana. Isaorana an'Andriamanitra lehibe. Efa taona vitsivitsy izao, salama, sitrana, tsy maninona tsony izy. Halleluja! Amen na ve? Nisany fiangonana dia tena resy lahatra mihitsy ianao mety efa nitenen'ny dokotera hoe mety tsy ho tafavoaka tsony hono ianao amin'io aretina io. Na mety tsy ho tafavoaka tsony ny tokantranonao fiheveran'ny sasany anazy. Hoe raha mbola io dia tsy hivenina tsony ny tokantrano. Ny olona mety nitenenao an'izany. Fa nahitako olona voavolana ray izay. Tena maditsa ny vadiny tena mampirafo ny vadiny tena manana foana ny vadiny ary mody mivavaka ilay rangahy. Mody makaty am-piangonana ilay rangahy. Fa ilay rangahy ka olona zavatra mampirafo dadany be. Fa teneniko aminareo amin'izao fotoana izao ilay rangahy pastera latsaka fefany. Foanako mihitsy ny Facebook ry pastera. Raha mbola misy fotoana dia aleoko mivavaka amin'ny 12 alina. Gaga be tena entsana. Ela zay tsy mivavaka tamin'ny 12 alina. Fa ho na témoignage izy pastera, foasiko mihitsy madama mivavaka ilay tsika. Le pampirafo taloha sa lasa mamoa madama hivavaka. No indray tsika hivavaka neny dia zao mihitsy tena za pastera ohatrany tiako foana raha mijoro vavolombelona. Fa dia inona ary na tonga nyty raha namantiny niova
inona tonga dia teo zany nahitako hoe ny olona rehetrarehetra na amin'ny fianakavian'ilay lehilahy dia malala hoe olona mampirafy be izy. Nay madama vadiny koa dia efa mahafantatra ity vadiko ty olona mampirafy be ty e. Ay ny olona izay rehetrarehetra nananatra anazy teo fa hoe tsy laitra mibala n'inona moa zany. Tsy laitra mibala amin'ny fantsiana. Fa ny alamaina tahoany ny olona rehetra. Fa isaorana an'Andriamanitra le madama tsy kivy zany. Mino Andriamanitra fa nanovan'ny Paoly, nanovan'ny Saoly tonga Paoly ianao dia afaka manovan'io Ramoseo eo ankeo. Ny vavaka teny. Amin'izao fotoana izao teneko aminareo, mahay manova olona rangahy Andriamanitra. Tena mahay manova Andriamanitra. Dia teo nahalalako hoe raha mbola eo ny finoanao dia tsy maintsy ho tafavoaka ianao. Tsy maintsy ho tafavoaka ny fiangonana. Noho izany, mampirisika anao ary fiangonana. Fa ny finoana dia io tsy natao ampiasaina amin'ny fiainana moramora tsotsotra. Tsy amin'ny fiainana molamindamina ihany koa. Fa hoy aminareo, amin'ilay hitanao fa tena hoe misaviritaka ohatra ny tsy vitanao intsony. Amin'ilay vianao fa tahaka ny mafy ohatra ny tsy tafavoaka intsony. Ohatra ny hoe tsy hety intsony ny zavatra rehetra. Dia zao ny noy, mbola ho tafavoaka amin'io. Mbola ho tafita amin'io. Afaka miteny ny olona fa tsy izay tenen'ny olona intsony. Fa izay inonao dia izay no tanteraka aminao androany. Halleluja! Amen na fe. Ka hoy azany, faraparanako ary ny toriteny dia izao. Ahoana ary ny atonga anao hanana finoana? Averiko tsara. Ahoana no atonga anao afaka hanana finoana? Be dia be ny olona no amporisihana hambanana finoana. Be dia be ny olona ampianarina hambanana finoana. Fa ohatrany tsy tena mety manana finoana mihitsy izy. Fa hoy aminareo androany, ny olona afaka hanana finoana dia olona liana sy mazoto mihaino toriteny. Ny olona liana sy mazoto mihaino toriteny dia izany olona izany no afaka hanana finoana. Vakiantsika ny tenin'Andriamanitra Romanina 10:7. Romanina 10:7 teo amin'ny 9:7. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. Koa finoana ozy dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Averiko tsara. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Mazava be mihitsy eto izany ry havana. Fa raha tianao hanana finoana ianao, raha tianao afaka andeha amin'ny finoana ianao, raha tianao ampiasaina ireo karazan-javatra vitsivitsy izay nitanisaintsika teo, ny finoanao dia hoy aho hoe tsy vita ny vava fotsiny io. Tsy vita ny fihetsiketsehana fotsiny manana finoana rangahy. Samy mitsofoka tao anaty ranomasina mena na ny zanak'Israely na ny Egyptianina. Fa ny sasany tafita dia sasany letika tao. Satria ny zanak'Israely ny andeha tamin'ny finoana. Finoana ny tanany ranomasina mena, ny Hebreo 2:20. Finoana no ny ampitanany ranomasina mena ka tonga tany maina teo alohan'ny zanak'Israely. Fa mpanandramana Egyptianina kosa ny tena ninona? Ny letika izy. Dia eo izany ilay teneniko aminao hoe tsy vita ny herin'ny saina, tsy vita ny kobakam-bava fotsiny io. Fa raha te hanana finoana ianao dia mila olona tena mazoto mihaino toriteny. Amen na! Mazoto mihaino toriteny, mazoto mandray an-tsoratra ny toriteny, mazoto ankoa ianao tena liana amin'ny fandenesana ny soratra masina. Satria izany na tonga ny finoanao afaka tany tombo. Ahoana nefa izany efanao mandray toriteny, tsy maintsy mazoto mamonjy fiaraha-miangona. Ako zava-dehibe amintsika ny famonjena fiaraha-miangona. Aza manaiky voasaka ny toetrandro, aza voasaka ny zava-misy. Misy be dia be kao salamatsika tsy tonga satria avon'ny herika, ohatr'izao ne, avon'ny orana. Ka rehefa raha herika raha moa izany tsy sahanao hidirana. Na sahano mba hitrereka raha misy ranomasina mena ny ray andro any. Ohatr'izany no nitenenin'ny tompo tamiko tanikeo. Vavaka Jesosy io, mba janoa ny orana io fitanao inge ilay zanakao somary mbola sirasira any. Raha mba mety ireo dia mba janoany eo satria fifalian'ny tena rehefa feno ny fiangonana. Faly ny tena tonga amin'ny vahoaka n'Andriamanitra. Fa rehefa misy karazan'olona tsy tonga ao am-piangonana ka vitsy ny olona tonga, dia tena heninao hoe malahelo ny fanahinao. Tena kaiza daholo ary reny. Dia mba mivavaka Jesosy eo, ianao moa mihaino ahy foana. Ary izay ankatahako amin'ny anaranao moa dia azo foana.
dia zao teneko raha mpasitraka ao ahy dia ampajanory aloha ny herika fa raha riva indray ataovy milatsaka dia zao ny teneniny ka raha herika raha moentinao mbavaka mba hijanona satria sao dia voasakana ny olona dia ahoana moa zany inona fo tafita ranomasina izy dia ozinay zany fondray aho tamin'iny ary tena marina zavatra tenenin'Andriamanitra amiko marina ilay zavatra mangin'Andriamanitra anao hoe raha herika ary tsy tafitanao raha herika ary tsy sahanao ivoakano ka raha tonga amin'ny lohan'ny ranomasina ianao dia ahoana mba vetrao mifanontaniana tafita sa tsy tafita tsy tafita satria raha fa tsy tafita amin'ny herika so ozy ianao hoe paster za matahotra ianao fa ny herika mety tsy tafavoaka tsika fa ny any ranomasina ataontsika mahita io ohatrany tsy mino an'izany fa hoy aminao androany tena manomboka izao ninonina fanamby eo alohanao dia ampiasain'ny finoana andoantsika zota monjy fiaraha-miangona fa ao ihany ny afanao maka finoana ao ihany ny afanao mihaino toroteny halleloia farandrina dia zao ny teneniko amintsika rehetra hoe andaontsika androaka ilay fanahy ratsy izay fanahana tsy finoana io fanahy ratsy io matetika dia anisany mamono ny finoana ao anatin'ny olona ka andaontsika anohatra an'io ary ity ny tena maranako azy itsika rehetrarehetra dia mila mandroaka ny fanahy ny tahotra satria ny tahotra dia fahavalona finoana izy io ny tahotra matetika dia ampiasaino ny fahavalo mba amono finoana ao anatin'ny olona mba tonga ny olona tsy hatoko fa mbola afaka manasitrana Andriamanitra mba tonga ny olona tsy ino fa afaka mpamonjy azy Andriamanitra mba tonga ny olona tsy ino ankoa fa afaka mandresy izy eo amin'ny lohan'ny zavatra trehany ataony alefa ny fahavalo ny tahotra mba tonga ny olona ho resy tsy miady ko androany zany engane ho resy ilay fanahy ny tahotra ao anatinao ao ho resy ilay fanahy ny tahotra ao anatinao ao dia ianao ilay kristianina mandeha amin'ny finoana ary miaraka amin'ny finoana isanandro isanandro ndao tsika hitsangana tompo hisaotra ny tompo dia angataka amin'ny fanahy masina isika mba miale fanahy ny finoana ao anatsika rehefa avy eo amen dia ninonina zany mety aretina na olana na ady lalovanao dia ampiasay finoandroany amin'ny anaran'i Jesosy ilay herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina dia iny androany mietsika eo amin'ny fiainako hitondra fanasitranana hitondra famonjena hitondra vahaolana hitondra fandresena ho ahy voninahitra ho an'ny tompo ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay afatra izay ry Andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitra ilay ray mahefa ny zavatra rehetra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny nampitondrainao androany teto amin'ity fiangonana ity misaotra tompo fa nampiteny ahy ianao nametraka ny teny taom-bavaka ianao nanositra tamikery ianao ary nampiasa ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy matoky ahako fa zany toroteny zany zany afatra lehibe nampitondrain'Andriamanitra izany dia hitoetra ho tonga fiainana ao anay ary hetsika ao anatinay fantatray tokoa zany Andriamanitra manomboka androany fa ara-panahy ny fiainana ary ao amin'ny fiainana ara-panahy dia hery ny mikonty ao hery ny ampiasainao misaotra Andriamanitra fa ny finoana no hery ahafahanay ho mpandresy ahafahanay ho tafavoaka ahafahanay hatratra fanampy ahafahanay ho tafita amin'izay zavatra ataonay rehetra samy mivavaka ary samy mivavaka amin'izao fotoana izao na ho antsika rehetra mpanatrika ny fotoam-bavaka amin'ny alalan'ny Facebook na eto Madagasikara na ampitan-dranomasina dia mivavaha ataovy amin'ny finoana izany fa eo ny fanatrehan'Andriamanitra manatrika antsika eo ilay mahay zavatra rehetra miaraka amintsika eo ny heriny eto izy eto ny voninahana eto izy eto mahita ny finoana ao anatsika ao tsy ny fihetsiketsehany ivelany jerevan'Andriamanitra fa ilay finoana asy fanamby amin'ny fiainam-pamponao asy fanamby ny ara-panahinao asy fanamby ny fiainanao ty 2023 ty tsika asianao hitona fandritsika amin'ny alahady zao aoka isy finoana tena andeha amin'ny finoana mila manana finoana isika samy mivavaka amin'ny fiangonana
sa mivavaka ihany vavaha fotsika rehetra mivavaha fotsika rehetra tena misaoran'Andriamanitra ianao fa name afatra lehibe ny tompo afatsika mandeha hiaraka aminy afatsika mahita ny voninahiny afatsika mahita ny heriny efa nymierin'Andriamanitra atsika zavatra rehetra fa misy finoana avy ao anatinao ao mba afan'Andriamanitra manome izay ilainao manatanteraka izay ilainao sa mivavaka amin'izao fotoana izao ary aza matahotra ianao aza mirolo-saina intsony ianao aza misalasala ianao natao ho tafavoaka natao ho tafita eo ny aty sarotra lalovanao ho tafita ny atsika ianao ho tafavoaka ny fiangonana. Andao anandratra ny tanasika isika dia andray ilay fanahy masina amin'izao fotoana izao dia teneny hoe fanahy masina ô meo aho ilay fanahy finoana hitoetra sy hetsika atao anatiko izany raiso izany androany raiso amin'ny finoana izany tena raiso ilay fanahy finoana ilay herina finoana lehibe raiso izany androany raiso izany amin'ny alahady izao tsika hitona ny fandriantsika hanoratra izany fandrian'izany eny an-tren'Andriamanitra dia androany ary andao raintsika ilay fanahy finoana ilay heriny finoana raiso izany androany raiso izany mahafa-po ny fanahy mangeta Andriamanitra. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy izany raiso amin'ny anaran'i Jesosy izany fiangonana raiso ilay fanahy masina hitondra finoana lehibe ao anatsika ao raiso ny fanahy masina ilay fanahy ny finoana raiso izany androany. Amen, 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 amen. Misaotra anao ary Andriamanitra misaotra anao fanampitondran'ny zavatra izany ianao feno ny fanahy masina fiangonana rehetra feno ny fanahy masina fiangonana rehetra feno ny fanahy masina fiangonana rehetra raiso ho atsika rehetra na dia any an-trano azy na iza na iza toerana misy ianao manerana zao rehetra zao fanatena ny herin'Andriamanitra afaka hirotsaka amin'izay mangeta ny herin'Andriamanitra androany. Jesosy eo misaotra anao manko ny amin'ny afatra sy ny toroteny nampitondrainao androany fantatray ary tena renay fa tena tianay ianao ka nyteneninao aminay izay tokony ataonay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa ara-panahy daholo tokoa ny fiainana ary ao amin'ny tontolo ara-panahy dia hery no miasa ao hery no mikonty ao tsy fahalalana tsy vola tsy zany ny voaloha laharana fa hery dia hery ara-panahy herina finoana izany ataovy misy finoana lehibe ao anatinay ataovy misy finoana lehibe ao anatinay ataovy misy finoana mitoetra ao anatinay finoana ny andehananay fa tsy fahitana tsy ny manomboka androany. Angina isika rehetra aondreny lohantsika amin'izao fotoana izao ary hono voalazan'ny soratra masina izay niangatsika teo finoana ny andehanana fa tsy izay zavatra hita amin'ny maso. Tonga eto ianao nandrezan'ny afatra izany inona kay ny zavatra hatrehanao amin'ny tokantranonao inona ny zavatra hitanao vady maditra ve zanaka tsy manaja fa maditra ve fiainana mikorotana ve zany ve ny hitanao ao. Androany Andriamanitra dia mampitodika anao atodio makany amin'Andriamanitra amin'izay ny finoanao atodio makany amin'Andriamanitra ny finoanao finoana ny andehanana fa tsy ireo zavatra hita ny maso ireo. Inona zavatra hitanao amin'ny fiainanao amin'ny asanao amin'ny tontolo ny fandrarana ataonao ao amin'ny tontolo ny ara-bolanao na eo amin'ny tontolo ny fahasalamanao. Aza mandeha amin'ireo hita iretsony fa manomboka mandehana amin'ny finoana fa raha mino ianao androany
dia ho hitanao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Misy olona be dia be tian'Andriamanitra hiasana. Misy olona maro hitan'Andriamanitra eto. Hitan'ny tompony tebiteby, hitan'ny tompony ranomaso, hitan'Andriamanitra ny fanahiana ao anatiny, hitan'Andriamanitra io zava-misy atrehanao io. Hitany io, hitany io. Misaotra Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra handalo fotsiny ity fotoana ity androany. Tsy avelan'Andriamanitra handalo fotsiny ity fotoana ity androany. Fa hisy fiasana herin'Andriamanitra lehibe ao fiainantsika ao. Hisy fiasana herin'Andriamanitra lehibe ao fiainantsika ao androany. Misaotra Andriamanitra. Tena misaotra anao ahako. Mankasitraka anao aho. Fa tianay ianao. Ary mangataka aminao izay Andriamanitra. Hiasa eo aminay ny herinao. Hihetsika eo aminay ny herinao. Satria ny herin'Andriamanitra ny mpamehy zavatra rehetra momba fiainana. Tena misaotra Andriamanitra. Mankasitraka anao aho. Angina isika amin'izao fotoana izao ary. Aondreny lohan'ny fiangonana rehetra. Ho anareo any an-trano kosany, azo misalasala. Raha marary ianao na ho antsika atao am-piangonana ihany koa izany, dia apetrao amin'izay faritra ianao marary, manaitaina ny tananao eo. Tsisy mitoditodika, fa tena mifanatrea amin'ny herin'Andriamanitra. Ho antsika ao anatina olana, izao ny teneniko, tsy namorona olana Andriamanitra. Tsy namorona aretin'Andriamanitra. Tsy namorona ady Andriamanitra. Noho izany, tsy mendriky ny lanjany eo amin'ny fotoana rehetra ianao. Apetrao moramora ny fonao ny tananao izao anatina ady. Ady ara-tokantrano. Ady eo amin'ny asa na ara-bola. Mahita eto na any an-trano, na ho anareo atao anatin'ny trano fivavahana, misy karazana fanaratsy be dia be iongotra eo. Amin'ny finoana ny tenenako azany. Zay amin'ny finoana ny tenenako azao amin'ny andaran Jesosy. Amin'ny andaran Jesosy. Amin'ny andaran Jesosy. Resanao Satana. Lasa! Lasa lasa! 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 Nyongotra! Voa! 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 Le devolo papahory! Devolo papahory amin'ny aretina! Amin'ny olana! Fikorontanana! Mpanao sakana! Miala amin'ny anaran'i Jesosy! Miala amin'ny anaran'i Jesosy! Miala amin'ny anaran'i Jesosy! Roana amin'ny anaran'i Jesosy! Resy! Resy Satana! Amin'ny anaran'i Jesosy! Amin'ny anaran'i Jesosy! Mbola angina isika. Mifantohy ianao. Anao izay anatina tahotra eo. Matahotra ianao satria matitra ny vatanao dia miha ihany amin'ny avy ny tokantranonao ianao. Ilay Andriamanitra namorona fanambadiana, ilay tompon'ny fanambadiana, dia hiady ho anao, ampandresy ianao, ampilamina ny tokantranonao. Misy olona eto rava na hoe totongana ny fiainany tamin'ny 2022 satria rava ny asany. Ianao mieritreritra fa tsy ho tafavoaka intsony. Fa Andriamanitra androany miteny hoe tafavoaka ianao. Aza mijery amin'ny hita ianao fa finoana ny ampiasao. Roako dia volonandrava ny asa. Roako dia volom-panava tokantrano. Amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa! Lasa ho aingana! Miala, miala. Mianomboka miala ao tokantrano. Miala amin'ny asa mandrarano. Miala amin'ny asa mandrarano. Miala amin'ny tontolo ara-bola. Fanaratsy rehetra. Mpandrava ny ara-bola, mpamodika ny ara-bola. Dia roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Resy! 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 Resy ho aingana! Zao ary. Mbola hivavaka ho anareo ahako. Misy olona be dia be tsy ray na roa na telo fa maromaro. Misy karazana fanaratsy avy amina ody. Fampisaviana dia natonga zavatra ataonao raraka. Rava foana. Mandamoka. Misy olona tratrana fampisaviana dia manana olana ara-bola foana. Ohatran'ny tsy mety mavango-karena.
mandry raha va fiainana foana voasakana ny asa roako zany fanazana isy herin'Andriamanitra eny amin'ny tananao eny isy herin'Andriamanitra alefa eny iasa eny ietsika eny amin'ny anaran'i Jesosy roana fanafamsafiana lasa amin'ny anaran'i Jesosy resy voaka fanafamsafiana voaka fanafamsafiana roana fanafamsafiana miala le mpandrava reny mpandrava tokantrano le tsy mafahampanambadiana lasa voakao dokotrao lasa amin'izay aingana resy le fanahy famsaviana mandrava rabola famsaviana mpandrava rena tsy mavanika rena mpandrava fananana mpanangona trosa manao tsatoka ny arabolana miala zany fanahy famsaviana zany aingana miala ao amin'ny anaran'i Jesosy las dokotra amin'ny anaran'i Jesosy resy oa misy olona amin'izao fotoana izao tena misy herin'Andriamanitra mahery vaika miasa ao tsy zaka amin'ny fanaratsy zany reo fanamaranaka alovainy avy amin'ny ray aman-dreny fanamepita alefako ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hanafaka anao zay alefako zany hanafaka anao hanapatapaka fatorana oa amin'ny anaran'i Jesosy resy le fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo rehefa anaty tsy mavaninanaka fanaty tsy mavaninanaka manomboka mialo anatin'ny tsanjanana zany lay fanaty tsy mavaninanaka mialo anatin'ny tsanjaza zany resy zany zay mialo zany manomboka androany dia tononko izy fahavelomana amin'ny tsanjanany le herin'Andriamanitra iasa ietsika ao anatiny ao ny herin'Andriamanitra tanteraka zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy niza marary tonga teto sitanany marary fa anany olana mpandresy alohany ady tafitany amin'ny fiainan'ny olona ary nyfanindriny rehetra zay hoentiny eny atrehan'Andriamanitra amin'ny alahady zao dia ho amarin'Andriamanitra ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay finoana zay ny anaranay teto no ahafahan'Andriamanitra manamarina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo afaka ny olona rehetra resy ireo karazana fanaratsy zay mpitondra olana resy ireo fanaratsy zay mitondra ady mpitondra aretina napahory resy ny fanaratsy tsy miverina intsony afafako ny rahan'i Jesosy Kristy tompo hiaro anay ny herin'Andriamanitra ane atanteraka zavatra rehetra amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenenako sy anaoko izany vavaka izany amen dia izao ary anao hira anankiray tsika vita izay hira izay dia amarana fotoana ny mpanompon'Andriamanitra mitarika fotoana dia hiditsika rehefa avy eo tain'ny tompo ianao tena anao hira anankiray mihetsiketsika be tsika dia ao anatin'izany dia tena mifalianao hoe ndrodana ny manda teo amin'ny loko ndrodana ny mandan'i Jeriko dia hika hirahiry sika hiteran'Andriamanitra tompo hitahanao raha soa tompoko Alléluia. Inao fanahery tsara ianao dia andahorintsika hifanentana tsy maintsy hoe hiakatra ilay finoana ao anaty satria efa voky tsara ianao tao anatin'ny toriteny dia mafiso amin'ny namanao akaikinao ampiakary dia aza ampidinina ntsony hoe azakalena ntsony ilay finoana hoe lasarisika
izao milaza tsotra izao hoe tsy misy azo atao eo amile sakatsakane hanao lalanize eo amile tsisy azo ale hanao lalanize rehefa resy izao tontolo izao zay vao manomboka ianao mbola tsisy hoanao hoe ilay tadiavinao hoe koroniny hoanao hoe Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde tendrombohitrasy hafindrane Jaminena kozay sahaza ventsy arindrane Dunyamna eo amile sakatsakane hanao lalanize lay mpamatsy lehibe hanao lalanize mitabatabanize rehefa sy tanizay atao aiza niandramanitrareo niandramanitrareo niandriamanitra e matsaka an'izao rehetra zao hoe ao an-danitra hoe manao zay tiany atao hoe Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde eo amile sakatsakane hanao lalanize eo amile tsisy azo ale hanao lalanize andriamanitra mande hanao lalanize lay mpamatsy lehibe hanao lalanize mitabatabanize rehefa sy tanizay atao aiza niandramanitrareo niandriamanitra e matsaka an'izao rehetra zao hoe ao an-danitra hoe manao zay tiany atao hoe Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde Havelao yakatra ny finonde fanaratsika ampiaka mafy miaraka amin'ny orakoraka alleloia nanompo tetytsika tamin'ny fifaliana dia matoky aho fa raha isaraka etsika raha manao ihany koa izay mbola hijanona eto anompony tompo a dia mbola hofeny foana ny fifalinao anatinao dia angahoatritsika hivavaka isaotra an'Andriamanitra fa tsy ny olona rehetra natao tamin'ity fotoan'ity fanavahana manokana ianao dia inoko manokana hoe tsy tahaka ny idirana anao teto a no hivoahanao eto fa mba nandray zavatra kosa ianao hoe sa tsy izany ve dia hofafay ho an'i Jesosy ny tananao mariky ny fisaoranao azy a izay Jesosy a dia mbola makasitraka indray fisaorana no entinay nanomboana n'ity fivavahan'ity dia amin'izao fotoan'izao dia mbola fisaorana ihany koa no entinay sarahana eto satria tena teto ianao zavatra rehetra natao teto Jesosy dia inonay manokana fa tsy hoe tonga ho azy tao anatin'ny fonay tao fa ianao mihitsy nefa ny programme zavatra rehetra teto a zavatra avy aminao tanteraka teto fa tsisy avy amin'ny sainay na avy amin'ny ofinay ary raha nanome anao izahay raha nandreny feo anao izahay dia zavatra efa tsara petrapetraka tao anatin'ny fitarianao izany fanamasina satria mahay manefa ny zavatra rehetra ianao ankinina kosa aminao Jesosy raha isaraka eto izahay matoky izahay fanamasina fa mbola ampy mizara ho anay ianao hiaraka aminay tsirairay avy ary mbola hijanona eto kosa noho ny fitaoam-pivavahana tapany manaraka sady farany dia inonay Andriamanitra fa tsy avelanao Jesosy raha ingingina izy androanao maimaina fa tsy tarehetra ianao ame famonjenao azy ho amin'ity androany ity ny voninahitra sy ny terana dia andeha aterina ho an'i Jesosy rery ihany satria azy rery ihany zany sika rehetra kosa hiary teny mafy hoe amen. Samita iny tompo hatrany hatrany tompoko